favaksika Tompoandriamanitro anotiany ity ndreo ndray ny vahoakanao samy manana misamboaravoara ny fiainana izay samkely hitady lentika ny sambonay tsirairay avy azavelanao resy nay tolesiko say tombo satria mbola manana ny teninao tondrosotra-piainana vaolana eo amin'ny andavanandrom-piainanay mitenena fa voninkainanao zay amen ry ava-malala kristianina havana ny ten'Andriamanitra ka nahafatra ho fampieritrretana ary tondratsika ho fantinetena lalina ny teny ity malona sy fotofotom-piainatsika ny andavanandrom-piainatsika mitady ampakivitsika dia ny bokony Jona mpaminady no kana ny afatra ho atsika Jona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo tsy ho vakina intsony zany fa mazava na makiny mpanompono tena ary lava dia lava ny texte mino fa ao an-tsainao avokoa voalaza rehetra teo fa ny votoato ny tantara ampitaineto ry avako Jona tao anatin'ny sambokely niaraka tamin'ny mpanaraty azy andea hoaizako ho any Tarsisy natopatopan'ilay rivotra mahery ny sambokely raiky taotra avokoa ny olona rehetra mivaraontsana tao anatin'ny sambo ary mahavarina ry avako me mahery vaika ny tafio-drivotra namely ny sambo ry avanao kristianina havana zao trangan-javatra aseho zao ry avako dia mazavatra fa vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra inona moa fahatezeran'Andriamanitra mamperitreritra manoloana ny andavanandrom-piainako sy ny fiainanao zany manoloana ny trangan-javatra mila akisy ampitanonjika tongatsika ho resy tolefika eo amin'ny fiainana indraindray ry avako to mahery vaika inona tafio-drivotry ny fiainatsika ary araoton'ilay ratsy aza indraindray zany ary misy tsy mahatsiaro ny fiangonana sy ny fanontona intsony fa miady amin'inona hoy miady amin'ny fiainatra tao anatin'ny ty sambokely ty ry avako samy mitady zay avonjy azy ny rehetra ary samy mamonjy tena ny tsirairay avy samy manao zay ho afany ny sasany ara ny entanitsika toina mo natsetony any anaty rano saingy tsy zany ny vahaolana ary ny vahaolana omeny tompoatsika dia tokana ihany ry afatra manoloana sa fotofotom-piainanao me mahery vakiny zay tsinona fa ny fampoatonina ny fahatezeran'Andriamanitra iny izy teo ny fampatonina ny fahatezeran'Andriamanitra zay ihany nataovy ao anatin'ny sainao haorona ampitoniko ny fahatezeran'Andriamanitra ny fahatezeran'Andriamanitra miakatra me mangotraka ary zany fahatezeran'Andriamanitra zany no fototra zao olana rehetra menjady amin'ny Jona sy ny kimbany ny fahatezeran'Andriamanitra indraindray no tsy tsapatsika fa fototry olana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao io inona no atao ary mahafinaritra amin'ity texte ry avako tena mifanaraka amin'ny andavanandrom-piainatsika manoloana ilay sambokelytsika atao mitopatopa ame mahery vaika
ny rivotra mampanonjalonja azy ary mitady tonga antsika tady lentika indraindray. Tomarika telo meny tombatsika hitondrana ho amin'ny fahatonina ny fahatezeran'Andriamanitra diavako. Rehefa tony ny fahatezeran'Andriamanitra dia milamitsika. Rehefa voavanao ndionan'Andriamanitra dia milamitsika. Ary rehefa misinda ny fahatezeran'Andriamanitra dia milamitsika. Ary zay anankitelo zay no takian'Andriamanitra amiko sy aminao. Voalohany, fampitoniana ny fahatezeran'Andriamanitra diavako. Tanterao tsara ny fanompona. Ino izy teo? Tanterao tsara ny fanompona. Zany ny tsitatsika zany. Fa iverintsika hoe zay tiako nataoko, zay mahafinaritra no ataoko, jonary afako. Nomen'Andriamanitra mission. Manoloana ny fandrenesany vaovao ny amin'ny faratsiana me miakatra tamin'ny Ninive. Nahazo iraka i Jona. Mitsangana mandehana makaiza ho an'ny Ninive. Zay le mission an'i Jona. Taka ny mission ako sy mission anao. Takizay iraka ny zan'Andriamanitra antsika. Takizay efa nanaovantsika fanekena tsy ataon'Andriamanitra. Dia nanina moa Jona? Mitsangana tokoa ny lehilahy. Mampeko volana zany a. Jona manina moa? Mitsangana. Taky ny anao zavatra. Ko sy ny olona rehefa manao fanekentsika. Azo ekipe paster. Satria olona be dehibe manina ny eo manao fanekena. Fanina iaraka amin'ny paster, iara-iasa ny paster. Ampandroso ny fiangonana. Anao zava-dehibe ny fanompona. Dia iny tokoa fa manao fanekena. Inona mahasamihafa ny Jona mitsangana. Ary mitsangana Jona. Saingaizany nalena lalakafaka iny nalehany. Azarabela izy. Mitsangana izy taky nanao zavatra kanefa any amin'ny tsy izy nampianatra. Nandeha tamin'ny Tarsisy izy. Teo mitranga ny fahatezeran'Andriamanitra. Teo ny fototsy ny olana rehetra. Ary niaraka tamin'izay. Nandray sambo izy. Andeha ho an'ny jopany miazo ny jopany dia ho iza Tarsisy. Teo amin'izay no miakatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Satria nandositra mission nampanofina azy Jona. Tsy nataon'ilay mission nandraman'Andriamanitra azy. Ankaloza no ateraka izany. Ary tady dia viavana. Fa rehefa tsy mahatateraka ny iraka sy ny mission, lay famponandran'Andriamanitra antsika misy fiatraikany ho avany eo fiainatsika zany. Amiko aloha ary aminao rehefa tsy vita ny fampondra. Ary tsy zany ihany fa zay manodidina anao koa miara-mitondra ny loza noho ny tsy fahavitantsika mission. Miankona anao, manodidina anao, mpiara-miasa aminao rehetra, miaraka midinja ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary tsy zany ihany fa ny asan'Andriamanitra koa manena vita sa tsy vita? Tsy vita. Fa ty antoka firy zany? Telo izao. Zany no ny ainan'ny Jona afaka tamin'ity fotoana ity. Tokony fantatsika tsara zany ry vahoakan'Andriamanitra. Fa tsy fahavitako sy tsy fanavariko ny asan'Andriamanitra dia miteraka loza ho asy manodidina ary tsy fahavitana ny asan'Andriamanitra zany. Ary zany natonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voalaza eto fa nenanina ho tafiotra. Neniokatra neniakatra. Mampieritreritra zany dia malamalala. Baiko menanao dia tokana ihany. Mba fampitonena ny fahatezeran'Andriamanitra miavaka. Ahoana moa? Tanterao ny fanomponao. Aza atao mpanjavatra ny asana ny famitana ny mission andran'Andriamanitra antsika miavako. Ataovina ara-pahamina eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ny asan'Andriamanitra miavako. Pastero mbola sahirana. Pastero mbola ho avy ady. Ifa nefa azo anjo zao ianao. Mission goavana mpandriketin'Andriamanitra antsika.
aza mitokodina tahaka ny Jonary avako. Fa rehefa nahazo baiko nahazo iraka atao izay alavoary ny asan'Andriamanitra, mampilanda ny fahatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ohatra ny mpiandry, reny mpiandry reny dia lazaiko aminareo fa rehefa tsy manao ny asany raha nazy any ivelany mpiandry tototro ny problema ao an-trano izy, ary mamaha olana ao an-trano foana no ataony mpiandry rehefa tsy mandeha mivoaka manao ny asa any ivelany izy. Ary rehefa manatanteraka ny iraka na mission tanterahana any ivelany ny mpiandry zay avako dia milamina ny ao an-trano. Iza mandamina azy eo? Andriamanitra no mandamina azy. Azany tokony ho tsarontsika ny amin'izao fanompona ny etsona sy ny fidianany tompo antsika izao. Ataovy alavoary ny fanompona. Mpanao salamy dia nazava tsara ny azo, fa ny fiaina manontolo dia niariary teo anaty an'Andriamanitra. Aio Andriamanitra io aiza foana eo kaiky ny mandinika mijery azy. Ngo ianao mieritreritra hoe mba afaka midiafina sy mandeha mierina mandeha misitrika arisy aria tahaka ny Jona. Fa ny fanomponan'Andriamanitra dia anaran'Andriamanitra anao hatrany farany, ary tsy avelan'Andriamanitra ianao iavako na nidositaiza ianao na nidositaiza. Zany nataony mpanao salamy, aiza no antsilo akotsio amin'ny fanahinao, aiza no ilako amin'ny fanahinao, aiza no antsilo akotsio anaty ianao, na any ampitan-dranomasina anaty ranomasina fiainatsita zany dia aiza foana ianao any ianao zany ombany masina dia izy hovarina mijery anao fijereo zany mandeha misitritsitrika izy mijery anao reny ty ataony ty ao hitany eo daholo ny zavatra rehetra ataonao riafanao. Ataovy ny fanompona e, aza atao ambany zavatra ny fanotanao ny asanao, tsy afaka mandositra eo anaty an'Andriamanitra ianao, ary tsy amelady hatrany farany ianao riavako. Ny any Jona dia mitrehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra, kanefa na izany aza na dia tao anatin'ny sambo aza navita ny mission-ny any Jona. Inona mission-ny Jona? Nampiova fo izay rehetra taiza izy tao anatin'ny sambo rehetra nivavaka, ka ny toerana rehetra ny ran'Andriamanitra ny mpanompony ambotsoiny ianao ahafahanao manatanteraka zany fanompony zany. Fa zay mahafa an'Andriamanitra, arahany hatrany farany ianao miavako, ary tsy avelan'Andriamanitra ianao aza mandositra azy. Tanterao ny fanomponao, zany fampitongina ny fahatezeran'Andriamanitra. Ataovy ninona? Ataovy ny asany, aza atao atsirambotra, ary mahasarym-piaino Andriamanitra lay antso sy ny iraka ampanaoviny atsika. Ny any Jona fantatrao tsara tamin'ity androany ity, fa ny tsy fahavitana ny asan'Andriamanitra dia mampirehitra ny fahatezerany. Ataovy ny asany. Faharoa, ny fampatonitsika ny fahatezeran'Andriamanitra ny avako. Faharoa, ary io miaraka amin'ny vava ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao. Aonisy teo? Ary io miaraka amin'ny vava ny ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao. Tao anatin'ilay tafio-drivotra mahery riavana, nikaroka ny tady zareo rehetra mpamily ny sambo sy zay tao anatin'ny sambo. Inona mahatonga ny misy antony io? Fa manina no mahery vaika tany an-trady ny herinay tafiotra nanao songozina ny sambo. Dia nanao inona misy moa zareo? Nanao filokana, mitika ny filokana dia nikaroka ny tady, nanao zay fomba rehetra ahitana sy alalana hoe iza no antony zao fa misy antony. Ary tao anatin'izany ahitana ny Jona. Nanina moa Jona? Natory Jona tao anatin'ny sambo. Sambo anefa ny naninona ihany dia nahery vaika ihany ny tafiotra. Dia tao nahitana ny Jona, iza ho ianao? Avy aiza? Firenena iza? Ny Andriamanitra ao nantaniana daholo. Zany rehetrarehetra any dia efa endrika any hon'Andriamanitra fanaiza naizitsika, ain'Andriamanitra foana no mampiasa antsika, ary zay no mampanontony. Dia teo nitsanganan'ny Jona hoe izao ny Andriamanitra ny lanitra ny lanitra. Na iza ny Jona mbola nanina foana na dia ny amin'ny natin'ilay loza aza napita sy nampafantatra maiza azy an'Andriamanitra. Ny mahery vaika tafio-drivotra
atsipasa anaty rana ozy zao nafa izay ny vaholana ho anareo mbola nitokotina ihany tao anatin'ny sama ahoana moa na dia fasarena anatin'ny sama anaty rano tsy moro zany sato zany afako fa nefa me mahery vaika ilay hery tafiotra raiky tao zany ny olona rehetra mivaraonjana tao anatin'ny sambo ary mitaraina ny olona rehetra satria ne mahery vaika fitombatombany rano voatery tsy maintsy natao iny jona voatery tsy maintsy natsipy tany anaty rano izy satria izy zany le tena olana izy no mpihira fahatezerin'Andriamanitra ary niatra tamin'ny olona rehetra sy ny manodidina azy ny vokatra tsy mifantaterahany jona misy ao aty ny rehetra ny fahatezerin'Andriamanitra noho ny amin'izy noho ny amin'ny jona tsy maintsy natao inona izy tsy maintsy natsipy tany anaty rano izy vokatra edy inona ny tranga tony sambo rehefa malalo ilazana aminao zany fa Andriamanitra tsy miao na fangaro amin'ny ratsy rehefa ho amin'ny endrim-paharatsiana rehetra amin'ny fiainantsika raha tia lamina ianao raha tianao manana fahatoniana eo amin'ny fiainana ianao amin'ny fiaim-piadanana ao amin'ny Jesosy mahitana azy ary tsy misy afa-tsy ny fanariana ny ratsy ary ny fialana amin'ny faratsiana amin'ny endrindrehetra zany ny vaholana meny tombatsika ry afako ary arakaraka ny fifikirantsika amin'ny ratsy mampanonja ny tafio-drivotry ny fiainanao ary mahatonga anao fehitahotra hivaraonjana eo amin'ny fiainanao ianao ny ratsy ry afako ary miaraka ny vava manam-pahevitra andraisanao an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ka ny endri-tsainy ratsy rehetra alan'Andriamanitra zany ary mampirehitra ny fahatezerin'Andriamanitra ry afako fa tsy maintsy miova fo hevitra miala ny endriky ny faratsiana rehetra isika raha tianao miampitony ny fahatezerin'Andriamanitra andehanany sambo-kelitsika andehanany fiainako sy ny fiainanao ao anatin'ny fahatonitra anekenao an'i Jesosy ho mpamonjy eo amin'ny fiainantsika ry afa-malala kristianina hafana aza-tonoana ry hafana fa ny fiainana madio mahitsy sy marina iarahantsika amin'ny tompo ny vaholana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ry afako ndeha ry afako sokafantsika kely hoe Isaia toko fa 12 Isaia toko fa 12 indiny fahafoly any ahoana le teny ao ny anaran'ny tompo mivoa ny vavahady amboary ny lalana leny olona asanato avo ny lalambe esoro ny fahateny aminy manangana faneva ho tazany firenena asain'Andriamanitra maninitsika ivoaka anatin'ny Krisy ivoaka ao anatin'izao fotofotom-paina zao te hitondra famonjena sy fanafana ho antsika Andriamanitra ary betsaka ny olona manao déclaration ry afako ny amin'izay famonjena fampanantenana famonjena maro samihafa ho aminay zao fifidianana fampanantenana mezilezina ny firenena ny ivelany fiainana matanjaka manao déclaration ho antsika Madagasikara anampianareo zay anonana rio zay fa eto Andriamanitra mihitsy manao inona déclaration ao vetsika izy Andriamanitra manao déclaration mivoa asain'Andriamanitra mivoaka sika ao anatin'ny Krisy amin'ny alalan'iny ahoana ozy amboary lalana tian'Andriamanitra ina ntsika zany lalana zany tsy le lalana raiky tatsika io maro zao zay nandeha tany Moramanga adiny 4 tomobila mandady lavaka ratsy tena potika ny lalana
tsy lalana io ny tiany tompo lazaina hoe manamboara lalana. Iza ny arana sy ny amboarina? Jesosy Kristy no lalana. Aona ozy zaho no lalana sy famarinana ary fiainana. Jesosy lalana ary avako. Tadidiko tamin'ny fotoana tonga teto le fionam-ben'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro taona firy izy le francophonie namboarina le lalana dia nataona milatra mitsy le lalana tena nafinatra tena fanamboaran-dalana tena natao tena nezineza. Lalana tsy lalana io natao hoe lalana asai Jehovah andianantsika fa iza ny afako? Jesosy Kristy. Dia ahoana le toiny amin'ny faharoa tamin'ny faharoa masandrato avo azoary le lalana be zany hoe izy asandratra hoteraina mentonahitra ary zao teny fanevantsika fitsekemina izao. Ahoana moa fitosy filazantsara nosy Madagasikara fanandratana an Jesosy zany dia mahavariana ry havako fa le lalana amboarina dia asina piqué daholo dia atao tsara tay dia asina loko fotsy dia vao mitera le lalana ianao dia mamiratra. Raha ianao zao miaraka eny amin'ny rokady ireny mijoro tsy hoe tena nivo avetivety ao anatin'ny mpimasa Madagasikara zany. Raha voleo izy mijoro riavana malala kristianina hafa tsy lalana io ny lalana tiany tompo andehanantsika ambarany tompo eto fa ny fialantsika amin'ny ratsy ny afaka andehanantsika misy ao amin'ny Jesosy zay le lalana. Dia toy izany le teny tena mahafinaritra be izy io risolo vaty eo any ina le vato le tsy fahamarinana iainantsika lay vato ny sakatsakana rehetra tsy afantsika miroso ho amin'ny tena famonjen'Andriamanitra ny tsy fahamarinana fitiavan-tena. Inona avy samia mba mitanisa? Inona avy? Tsy fahamarinana fitiavan-tena zavatra fanarana miafinafina. Inona koa? Be dia mikolikoly zany rehetrarehetra zany lay vato misakana ny tentsika ho amin'ilay tena famonjena ho amin'ilay fampandrosoana marina ny afako. Asain'Andriamanitra amboarina ny lalana dia asandratra Jesosy Kristy ary esorina avokoa ny herim-tsy-pahamarinana ny ota rehetra zay tsy akasitrahan'Andriamanitra ka mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra tsy afahantsika miroso ho amin'ny tena fampandrosoana. Dia mbola toy izany kely any le tena dia ahoana koa manangana faneva lay fijo lay faneva lay tsy le saina tena tiana ambary saina le ambary io le drapeau fa tsy loatra fa izaho sy anao mijoro amampanompon'Andriamanitra atsika fiangonana mijora mahafiangonana azy malagasy mijora mahina malagasy azy tsika sary-piaro amin'ny fiandriana pirenentsika malagasy zandriavako lay andrasan'Andriamanitra takiny tadiaviny amintsika mijoro mampanompon'Andriamanitra itsika. Taditio fa Jona tena tsy afaniana hatramin'ny faratry lay mampanompon'Andriamanitra ny fitianany azy fanaran'Andriamanitra hatramin'ny faratry na dia nesika natositra azy ary tany amin'izay nisy azy mbola nahinanina foana nararoatra foana nitoro ny filazantsara. Zandriavako no andrasan'Andriamanitra amintsika esory alao miaraka amin'ny vava nangatakandro reto fa arakaraka nangatanandro menaninona ena hery vaika la hery nitafilotra fa miaraka amin'ny vava maintsy ny fanambakevitra ary io avelao ajipaso aza miraikitra na mifandray amin'ny endrim-paharatsiana mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra zany fa ny tiany tompo hialanao miaraka amin'ny vava ka hitondranao fahatolina ny fahatezeran'Andriamanitra. Mazava be ny anankiroa zay fahatelo ny ahafahantsika mampitongy ny fahatezeran'Andriamanitra ny abo efa ao amin'ny Jehovah ny rakom-pisaorana sy ny voady. Iny izy teo efa ao amin'ny Jehovah ny rakom-pisaorana sy ny voady. Ary zany hitatsika teto ry havako fa rehefa ny ovavo na fantatra na lala marina rehetra ary efa fantatry reto mpiatrano rehetrarehetra reto fa ny fahatezerany Jehovah ny antony zany rehetrarehetra zany ka rehefa fantatry la herin'Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany mitoriry Jona ny ovavony olona rehetra hitan'ilay famonjen'Andriamanitra ary fantany
lala tokana ihany mitondra famonjena zay tsisa fa ny fanekenan'Andriamanitra ho tombo sy mpamotsy azy ary teo natonga azy anefa rakom-pisaorana ho an'Andriamanitra riavao ho azy ho anao ny fanefana rakom-pisaorana sy ny voady eo anatreny tombo fanamafisana fanantotantenana lay fanekenao anaiky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika ary mbola anakinanao hatrany fady ny fiainantsika amin'Andriamanitra no dikan'izany riavana malala ary zany ho anisany anankiray aneho'ny tombo ny fankasitrahana tondrana fahatoniana ho an'ny olona rehetra riavana ny fiainana miaraka amin'ny tombo ary ho aza tonona fa hitondra fahatoniana ho anao fiadanako Jesoa no nomeko anareo fiadanako no aveloko anareo zay tsy famezo tontolo zao fa izy Andriamanitra ihany mamiasa antsika lalam-piadanana sy fahatoniana ho azy ho anao ary nomenanao tamin'ity androany ity riavana lalana telo ary zay mifototra amin'ny foto-kevitra anankiray dia hoe fampatoniana ny fahatezeran'Andriamanitra inona avy izy tanterao ny fampody faharoa zoro miaraka amin'ny vava ny faratsina ny fiainanao ary ny fahatelo efa ao Jehova rakom-pisaorana sy ny voady eo anatreny anamafisanao zany ny fifandraisanao aminy ary ny fanekenao fa nanao zava-dehibe taminao Andriamanitra amen.